Tena mampime mihitsy ianareo sabatista na tsy sabatista ihany koa ianareo rehetra le mitady ao marinina amin'ny asan'ny lalàna rehetra ireto amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mampime mampalahelo le izy. Dradradradrainareo hoe ota ny fandikan-dalàna hoy Jaona voalohany toko 7:1-4 izay andinin-tsoratra masina izay, marina le izy hoe ota ny fandikan-dalàna. Dradradradrainareo fa hoe ota ny fandikan-dalàna izay rehetra manota no mandika lalàna. Hoy, marina ho le izy. Kanefa ianareo rehefa samedi, rehefa le lazainareo fa sabata, de tsy misy mitandrina lalàn'ny sabata akory ianareo fa mandika lalàn'ny sabata daholy. Juste fivoriana rassemblement samedi comme dimanche, ohatran'ny ataon'ny mpivavaka alahady ihany ny ataonareo fa tsy misy mitandrina lalàn'ny sabata akory. Jereo tsara ilay principe arahanareo izay tsy mikollina mihitsy amin'ny zavatra dradradradrainareo sy torianareo. Dradradradrainareo hoe ota ny fandikan-dalàna izay rehetra manota no mandika lalàna. Kanefa ianareo mihitsy no voalohany amin'ny fandikan-dalàna. Ka le izy tsy hoe hafa ny tondron'ny molotra dia hafa ny ataon'ny tena zany. Sy izay le miaraka amin'ny Jesosy Kristy fa resaka fiatsaram-belatsihy be izay na resaka ihany koa hoe fanamarina tena tsotra izao. Ny Galatiana toko 5:4 dia mazava tsara fa efa tafasaraka amin'ny Kristy, efa lavo miala tamin'ny fahasoavana ianareo rehetra izay mitady ho hamarinina amin'ny resaka lalàna. Tafasaraka amin'ny Kristy, lavo tamin'ny fahasoavana, grasy azo fijaliana ianareo rehetra izay mitady ho hamarinina amin'ny lalàna. Ka ianareo zany raha ohatra hoe dradradradrainareo fa ota ny fandikan-dalàna kanefa nareo mpandika lalàna, dia nareo le mitady ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Tafasaraka amin'ny Kristy, tafasaraka amin'ny Kristy, efa tafasaraka tamin'ny Kristy, efa lavo niala tamin'ny fahasoavana. Ka juste rappel fotsiny aho hoe tongava saina ry zareo, tongava saina, zay fotsiny mba zaraiko. Mirary soa.